avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Extra propra. Ndana tunde vidzo dezo. Fa you met beam now. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Maro ny olona miazakazaka teanao politika kanefa tsy misy fijoroana sy farisendahatra ho an'ny tandrazanakory fa ny seza no mampiazakazaka azy. Ny fitiavana seza no ambabony ny fon'ny vahoaka ao anaty fantrana ka rehefa azony ny fahefana ialany lavitra ilay vahoaka. Manara-tendrika ny fomba fanaovana politika ny tsy famolavolana olona mitantana ny firenena tao anatin'ny antoko politika raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Ny fitaizana ao anaty tontolo politika ihany koa no ahafana manana olombanina ho tonga mpanao politika matianina. Tompona ndraikitra amin'ny fahasairanam-bahoaka mianjady ny isan'ny tokantrano ankehitriny ny mpitondra hoy ny mpandinika ny fiarahamonina. Na izany aza tsy tokony iraviravin-tanana ny olona fa hanana fahatongavan-tsaina manoloana ny zava-mitranga ankehitriny. Nodimandro maly teo amin'ny 7-20 taona ny Roland Raelson isan'ny mpanakanto feno nanandratra avo ny lazan'ny Madagasikara sy nanana ny lazany tao La Réunion. Maro ireo mpanakanto efa niara-niasa taminy toa ny Mahery, Rijara Manantoanina, Luc, Voahirana, Henri Ratsimbazafy, Lizara Seta sy ny sisa. Any ivelany nanome baiko ny miaramilany ampitsarana ny ady any Ukraine mandritra ity fetin'ny Pasika ity ny filoham-pirenena Rosiana Vladimir Poutine nandritra ny fivoriana izay nalefa tamin'ny fahitalavim-pirenena Rosiana tamin'ity androany ity. Ity farany izay miantso ihany koa any Kiev ampitsahatra ny ady tahaka izao fanapahakevitra ny raisiny izao. Ny andinindininy avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany matoa andahatsoratra avy hatrany ary miazakazaka tianao politika ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana noho ny fitiavan-tseza kanefa tsy misy fijoroana sy faharesendahatra ho an'ny tanindrazana akory raha ny hita eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Ny fitiavana seza no ambabony ny fon'ny vahoaka amin'ny fantrana ka rehefa azony ny fahefana ialany lavitra ilay vahoaka. Ny matoa dahatsoratra. Hatrizay ka hatramin'izao tsy niova ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary tsy misy fahaizana makalesona amin'ny tantara. Miainga amin'ny sakatsakana rehetra amin'ny filatsahako-fidinina, ny fanavakavahana amin'ny fahafahana maneho hevitra ka ny sasany omena sehatra malalaka, ny hafa sakanana, indrindra ny fivoriana politika. Ny fampiasana ireo hery famoretana, raha matahora sy ireo tsindry samihafa, anamafisana sy hitazonana fahefana. Na hita izao aza fa tsy mahomby amin'izay rehetra atao. Ny fampiasan'ny fahefana mpanatanteraka ireo fahefana hafa toy ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpitsara. Ary ny tena olana goavana tsy misy intsony ireo ny volavolaina hanao politika ka hitondra sy hitantana ny firenena. Ireo mpanararoatra avokoa na ilay antsoina hoe opportuniste no tonga eo amin'ny fahefana. Rehefa tonga amin'ny fahefana izay vao manangana ny antoko politikany ka izay pomba azy ireo mpila ranondranony sy ireo mpikatsaka tombontsoa manokana ny voaray hiaraka aminy. Vokatr'izay tsy misy zavatra mandeha satria olona tsy teknisianina tsy manana traikefa akory no miandraikitra sehatra goavana mila teknika sy fahaiza-manao vao mainka mahantra ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Amin'izao ankatoky ny paka izao mila fandinihan-tena ireo milaza ho mpanao politika izay tsy manana ilay fahaiza-manao sy ny fahalalana ilaina amin'izany fanaovana politika fitantanana ny firenena izany. Mila mandini-tena satria firenena ny resahana fa tsy raharaha tokantrano. Mila manana paikady matanjaka, mibaiko ny asa atao rehetra, hanome tombotsoa ho an'ny daholobe. Maro ny olona mahazakazaka tianao politika kanefa tsy misy fijoroana sy faharesendahatra ho an'ny tanindrazana akory fa ny seza no mampiazakazaka azy. Ny fitiavana seza no ambabony ny fon'ny vahoaka anaty fantrana ka rehefa azony ny fahefana ialany lavitra ilay vahoaka. Porofon'izany misy ireo solombavambahoaka sasany
milaza ho mpanohitra eny anivony any teny miram-pirenena, saingy ny fiazakazahana ny takikatikatra no namay azy, fa tsy ny fiarovana ny vahoaka amin'ny taniny, ny fanarahana hatramin'ny farany ireny afera-goavana eto amin'ny tany sy ny firenena ireny, raha tsy ilaza fa tsy ny volamena sy ireo are-pirenena samihafa. Milaza ho mpanohitra kanefa miray petsapetsa amin'ny fitondrana, mangina tsy ahitany teny, manoloana ireny tranga samihafa, mampitaraina ny vahoaka eny fotony ireny. Lasa fanangonankarena ny fanaovana politika eto Madagasikara, hoy ny ao anivon'ny hery politika mitambatra. Tsy mahagaga raha tafiditra anatiny aizina ny firenena malagasy, mahantra fadiranaovana ny vahoaka ao aminy, miatrika ny fetiny paka ao anatin'ny fidaliana. So ihany fa manam-pinoana ny ankamaroan'ny malagasy, ka dia any sisa ny fankahirezana azo antoka, indrindra amin'izao paka izao. Ho an'ny sasany indray, any amin'ny zava-pisotro sy ny zava-mahadomelina no anariana dia, ka na misy sakafo na tsy misy sakafo, tsy maintsy misy vola hividianana toaka sy revirevy. Na misy vary ao an-trano na tsy maintsy misy vola hijerena spektakla amin'ny alatsinainy. Na manao ahoana fiakaran'ny vidim-piainana, so ihany fa misy fialamboly. Takatry ny mpitondro zany, ka io matetika no araraotiny, anakonana ny tsy fahombiazany amin'ny politika fitantanana ny firenena. Mbola tsy mandeha aza ilay teleferika, fa ratsy zany, mety ho efa nisy filazana tamin'ny fomba ofisialy, fa ho maimai-pony zany amin'ny lundi de Pâques. Manaratsy endrika ny fomba fanaovana politika ny tsy famolavolana olona mitantana ny firenena tao anatin'ny antoko politika, ho ny mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity, ny fitezana ao anatin'ny tontolo politika izay ahafahana manana olombanona ho tonga mpanao politika matianina raha ny fanazavana. Rina Fitiavana no mitatitra ny antsibrian'izay. Tsy nisy voavolavola tao anaty antoko politika ny ankamaroan'ireo mpitondra ny firenena ny vandimby, fa efa nahazo ny fahefana vao namorona ny antoko politika n'izy ireo. Mitarika fahadisoana amin'ny fanaovana politika sy fiantraikany ratsy amin'ny fitantanana ny firenena, izany tsy fisian'ny olona voafana tao anatin'ny antoko politika izany. Manandanja lehibe amin'ny tontolo politika sy ny fitantarana ankapobeny firenena ny famolavolana olona ao anaty antoko politika. Fomba fanaovana politika diso ny fiheverana, fa ifandovana ny fitarihana antoko. Tsy tonga ho azy anefa ny fananana mpanao politika mendrika, fa misy ny dingana tokony holalovana ao anatin'ny fitaizana ara-politika. Ny ananana olombanina ka ho lasa mpanao politika mahatianina, manana fahaiza-manao amin'ny fitantanana ny firenena, no tanjona lehibe amin'ny famolavolana tanora ao anaty antoko politika. Misy ihany koa ny lesoka eo anivon'ny tanora izay mieritreritra hoe hanao politika, satria eo ireo tanora mieritreritra hoe rehefa tonga ianao ao anatin'ny antoko politika anankiray dia efa mieritreritra ny tenanao hoe mpanao politika sahady. Tsia misy ny dingana maro samihafa ao anatin'izay fitaizana izay, izay vao tonga mpanao politika ianao matianina araka ny tokony ho izy. Fa diso manko ny fieritreritra ny tanora amin'izao hoe zay rehefa mpanao politika dia mizao dia zay no zao dia zay no zao. Tsy mety zany fa tsy zany no fanaovana politika, tsy zany ny famolavolana ao anatiny. Ka io zany misy ny atao hoe tokotelo masana andro ao anatin'izay, eo anivon'ny mpitarika politika, eo anivon'ny tanora izay mieritreritra hanao politika, ary eo anivon'le firenena mihitsy le vahoaka izay mandray an'ireo hoe mpanao politika ireo, mba tsy ho tonga ao anatin'le hoe opportuniste fotsiny ny mpanao politika eto Madagasikara, fa mba ho tanora, mba ho olona ho voavolavola tsara ao anatin'izay antoko politika amin'ny fanaovana politika izay. Mametraka ho zava-dehibe amin'ny famolavolana sy fanofanana tanora ho lasa mpanao politika mahatianina ny antoko malagasy miaramiainga, mba hanana ny tanora fahaiza mitarika sy mitantana amin'ny fanaovana politika sy ny raharaha-pirenena. Fa maro ireo tanora izay nivolavolaina tao anatin'izay hoe fanaovana politika izay. Misy ny ireo formation maro lafy izay efa natrehan'ireo tanora ireo, ary tsy midera vady mahay mandiha fa ny mpandrindra-paritra ao amin'ny faritra Betsiboka sy ny faritra Melaka ohatra, tsy tena afa-tsy izay ahako, dia tena tanora ary mbola latsaky ny 7 taona ireo mpandrindra-paritra ireo. Midika zany fa ny antoko malagasy miaramiainga dia mametraka ho vaindondra raha sy ho zava-dehibe ireo tanora andimby ao anatin'ny fanaovana politika, ary voavolavola araka ny tokony ho izy, araka ny fitiavan-tanindrazana amin'ny fanaovana politika. Efa mananika ny 700 ny isan'ny antoko politika mijoro eto Madagasikara. Maro amin'ireo no tsy hita mivaingana ny foto-kevitra sy ny vina hijoroany, fa mipetraka ho anarany fotsiny. Ny tena politika dia mitaky politika matipaika, mikatsaka ho an'ny fampandrosoana sy ny tombotsoan'ny firenena.
fa tsy anakona ny fantrana misy eto Madagasikara noviana ny fihetsiketsehana maro samihafa izay atao andraisana ny COI sy ny fitsidihan'ny filoha frantsay eto an-toerana. Asa andavanandro ny mpitondra ireny ka tokony atao vendodra araka ny tokony ho izy fa tsy ampea bila tsy fotsiny ihany tahaka izao ho ny teo anivo ny vovonana politika antso izay nanovana fanadihadiana. Yves Richard. Ora no enjehana amin'ireo fanadiovana sy fanamboarana tazana anatin'ny fanomanana ny fandraisana ny fionana tampony COI ankehitriny. Ireo toerana fifamezivezen'ny maro sy talaky-maso ny farombonan'ireo tompona andraiki-panjakana, mpanao politika sy mpitarika fikambanana manohana ny fitondrana no jerena avokoa raha tsy nilaza fotsiny afa-tsy ny tunnel ambanidia. Fomba fiasa tsara ho an'ny tanàna sy ny vahoaka an'Antananarivo raha natao hatray hoy ny vovonana antso. Ny vovonana izay mametra-panotaninany amin'ny hoe ho santatra mbavarany ve ireny sa indray tsy miverina ihany. Ny zavatra ametrahana fanontaniana fotsiny dia zao hoe itoy ve ny fomba fiasa tsara sala amin'izao sa dia mandalo sala amin'ny vahiny mandalo ihany ilay fomba fiasa, ary iny ny akamaroan'ny hevitry ny maro dia tsy mino hoe hiatsara hatrany ilay fitantanana fa atao hoe vonjy-tavanandro ihany ilay fanatsarana sy fikojakojana ny tanàna fa rehefa lasa indray ny vahiny dia miverina amin'ny normal. Ilay miverina amin'ny normal moa dia hoe korotana ihany ny tanàna, feno lavaka ihany ny lalana, feno fako ihany ny arabe ary ny embouteillage manao ny ataony ihany dia izay zany mbola atao hoe ahahany olona. Zany zavatra zany nefa dia prévisible. Na mafisy n'ity vovonana politika ity ankilany fa ho diso hevitra ny fitondram-panjakana raha mieritreritra ny anakona ny fahantrana sy ny zava-misy marina iainan'ny vahoaka malagasy amin'ireo fanadiovana sy fanamboarana vonjy-tavanandro atao ireo. Niza firenena maniran-tany mahafantatra ny fahantrana lalina misy eto amin'ny firenena hoy ny mpikambana eo anivon'ny antso. Ny fahantrana Madagasikara tsy azo afenina. Ny endrika fotsiny nga mamety azo diodiovina fa fahantrana Madagasikara tsy azo afenina satria eny ampelantanan'ireo nosy manodidina antsika ireo ny chiffre na ny totanisa izay manambara fa mahantra Madagasikara, fa fantatra izy ireo ihany koa fa mandray vahiny Madagasikara dia fantany fa tsy maintsy hanao izay azony atao mba hahafahana mandray vahiny. Tsy dia hidirako lala loatra zany hoe hanafina fahantrana izy fa fantatra satria tsy afaka feny io fa hita mibaribary io ary fantatr'ireo olona akaiky antsika ireo mananambasady raha teo mipetraka eto Madagasikara ireo firenena manodidina antsika ireo dia fantany tsara, fantany ohatry ny paosiny izay misy fantany ohatry ny paosiny Madagasikara fa ekena fa fanaon'ny firenena rehetra amin'ny fandraisana hetsika iraisam-pirenena ny fanomanana amin'ny lafy maro hoy ny vovonana antso. Tsy misy tombony amin'ny enatra sy lazara tsy mety ho azon'ny firenena amin'ny fandraisana ny COI ihany koa saingy ambony lavitra noho ny fikarakarana ny vahiny ny ijerena ny vahoaka malagasy. Ny mpitondra izay tokony hijeriny mahasoa sy ny mampivoatra azy ireo hatrany raha ananana ny hitarika marina amin'ny fitondrana ny firenena. Tompony andraikitra amin'izao fahasahiranam-bahoaka mianjady amin'ny isa-tokantrano izao ny mpitondra fanjakana ankehitriny ka tsy tokony raviravitanana manoloan'izany ho ny mpandinika fiarahamonina izay nanovana fanadihadiana. Ny zava-misy ankehitriny izay tokony ampifosy hatonga saina ny vahoaka malagasy ho hatrany fanazavana. Fanadihadiana hoentiny Irina Fitiavana. Ny fiakaran'ny vidim-piainana no mahasarotra ny fiainana ary ny fomba fitantanana ny firenena no mahatonga ny fahasahiranana hoy ny mpandinika fiarahamonina. Tsy manana vahaolana maharitra ifezana izany nefa ny mpitondra. Mitombo noho izany ny fahasahiranana ho an'ny isa-tokantrano. Mihamaro ny fianakaviana marefa ara-pivelomana vokatry ity vidim-piainana tsy mitsamiakatra mandavataona ity. Tompona andraikitra tsy afa-miala amin'izao fahorim-bahoaka izao ny mpitantana ny firenena. Fiainana zany efa namorano ilay mpahary hatramin'ny voalohany. Dia voateraka ianao dia efa misy zava-maniry atao sakafo, misy zava-mananaina atao sakafo. Fa le vidim-piainana no manasarotra ny fiainana. Fa ny fiainana kay namboarin-janahary azy efa mihoatra ny tokony ho izy ny nameny. Dia ny mpitondra rehetra izay ny fandimby rehetra no mampiakatra ny vidim-piainana. Zareo zany tompona andraikitra amin'ny fampiakarana ny vidim-piainana zany any mpitondra ny fandimby tsisy afaka miala bala ozy ny fomba fitenenana. Dia manjary ohatrany hoe sarotra ny fiainana. Zay le fitagaratandremo manjaka zany le fitiavatena ao anatin'ilay tantara. Mampiakatra manasarotra ny fiainana ny mpitondra. Dia ny olona zany hiaran'izy. Hita taratra fa tsy manana teti-bola manokana hiatrehana ny fetin'ny Pasika ny akamaroan'ny tokantrano malagasy fa mampiasa amin'izay vola eo ampelantanana ny fianakaviana tsirairay. Ny malagasy ene efa mampirisika ny tenany fony
tsisy malagasy hoe miandro fanjiro dia miandro fahafatesana zany fa miezaka foana hoe inona ny ahatonga ana ho velona androany hatrany amin'ny hoe tsimboka zordira tonga tsany ahoana ny tsy hafaty ahy efa zay zany izy dia efa miezaka daholo zany ny olona manao zay tsy hafaty azy ny fampahirezana ny anady zao hoe mifoazy sokafo maso fa tsy ny fiainana no mena loza fa ny fomba fitantanana firenena no mampatonga an'izao fahasahiranana zao tokony andraikitra le mpitantana firenena zany zay zany zay fifoazana zany ny ilaina hoe foaza mifoazy sika tokony hanokatra ny maso-tsaina ny isam-batan'olona manoloana ny fahasarotam-penana ankehitriny mila tonga saina ihany koa ny mpitondra eo anatrehany tsy faiza mitantana mampitombo ny fahatran'ny firenena mbola izay lafiny maha-olona izay hatrany mbola miseho amin'ny endriny rehetra ny fanitsakitsana ny zon'olombelona eto Madagasikara na io aza ny adsisika izay tony ireo firaisamonim-pirenena manoloana izany antony voalohany mahasaritra ny ady atao amin'izany famafisany kolokolo eto amintsika izay miopana betsaka amin'ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra fanjakana ny tsy maty manota sy ny tsy fahombiazany politika mpanjakana ho ny teo anivo ny firaisamonim-pirenena Tsiara Soarvelo. Mbola betsaka ny fanampy tsy ahafahan'ny olom-pirenena misitraka ny zon'olombelona eto amintsika. Maro amin'ireo singa ny zon'olombelona no mbola voaitsakitsaka tanteraka. Ary ny fanadihadiana nataon'ireo firaisamonim-pirenena 3.7 ny tany tsy fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra. 2.2 ny erisetra ny tokantrano sy ny fanararaotana ranofo. 7.2 ny fanararaotam-pahefana. 3.7 ny tsy fampiny fahazonany rarany. Isan'ny antony mahatonga ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny fipariahana sy famafisany kolokolo eto amintsika izay mahatratra 8.2 ary manjaka amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara ho hiatra ny firaisamonim-pirenena. Ka io kolokolo io no miteraka zany resaka ohatrany hoe tsy maty manota eo anivon'ny tompon'andraikitra Isatsokatsiny io kolokolo io lasa mahatonga ny fanatanterahana ny politika mpitondrana ny politika mpanjakana amin'ny sehatra rehetra mihitsy tsy mandeha ny araka ny tokony izy ary tsy tena mamaly an'ilay hoe tokony afisitrahana ny zon'olombelona eto Madagasikara ary io kolokolo io mazava ho azy mahatonga tsy fahombiazana amin'ilay fitatahana ny raharaha-mpanjakana mihitsy na ty amin'ny sehatra nasionaly zany any amin'ny sehatra ny fotony. Antony mbola mahasarotra ny ady amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona eto amintsika hatreto ny tsy fihainoany ny tompona ndraikim-panjakana ny adisisika na ny sosikevitra avy amin'ireo firaisamonim-pirenena. Firaisamonim-pirenena malagasy zany mbola ihany koa tsy tafiditra tsara ao anatin'ilay fifampiresahana sy fifanakaloza-kevitra miaraka amin'ny fitondrana mifanatsarana ny fanatanterahana ny politika mpitondrana ary zay mahatonga ny firaisamonim-pirenena malagasy ny miezaka foana ny manosika an'ilay fametrahana an'ilay conseil économique social et culturel zay sehatra anankiray voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana tokony ahafahan'ny mpitondra fanjakana zany miaino sy mandray ny sosikevitra avy aty amin'ny sehatra tsy miankina na ny firaisamonim-pirenena na re izay ho ivelan'ny fanjakana ka entina manatsara ny fanatanterahana nyreny politika mpitondrana ireny. Zay koa no mahatonga ny firaisamonim-pirenena zany manosika n'ilay hoe fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy zany mba ny enti-manana lehibe dia ho tantanana amin'ny vatana eny anivon'ireo iny fotony. Mbola lavitra ny fampanajana ny zon'olombelona eto amintsika ny sehatra rehetra no voakasika amin'izany eo amin'ny fanabeazana mbola maro ireo ankizy tsy misitraka ny fanabeazana tsara kalitao ny tsy fahalavorary ny sehatra ny fahasalamana etsy andaniny raha tsy laza fa tsy ny karazana kolikoly eny anivo ny toeram-pitsaboana ny tsy fisian'ny fivelomana sahaza ny rehetra no ny fantrana ny tsy fisitrana rano fisotro madio mbola misedra olana ihany koa ny sehatra ny fitanterana ny tontolo iainana sy ny maro hafa marefy tanteraka ny fanokanana ny volana tokana ho an'ireo sehatra ireo ilaina arak'izany fandraisana ndraikitry ny mpisehatra rehetra izay tokony hamoraina sy hitariny fitondram-panjakana ho hiatra ny firaisamonim-pirenena. Mbola andrasana treto ny fampanantenana ny filoha maly ny filan'ny vahoaka amin'ny fampisitrahana ny azo Isatsokatsiny rehetra raha ny zava-misy aloha tsy mbola mipetraka ny politika mpitondrana aradrariny sy araka ny tokony ho izy ho hiatra ny firaisamonim-pirenena. Ankoatra ireo misafidifidy asa, tsy ampitrekefa ihany koa ny ankamaroany tanora navita fianarana ankehitriny. Antony tsy ahitan'ny ankamaroany izy ireny asa avy hatrany mifanaraka amin'ny fianarana izay noratovony ho ny mpitantana orinasa izay nanovana fanadihadiana. Ny orinasa mitady mpiasa amin'izao fotoana izay mitaky ny fananana izay trekefy antonany maro izay. Antony mazava-dehibe ny fanaovana stage na ny fiofanana raha ny fanazavana. Azahoary ny fanadihadiana.
Tsy mbola nasa ny fitopolo isanjaton'ireo tanora navita fianarana eto Madagasikara raha toa ka manatanteraka asa tsy mifanaraka amin'ny fiofanana nataony kosa ny 2,5 isanjato araka ny tarehimarika navoaka ny banky iraisam-pirenena momba ny asa ny taona 2024. Antozany tsy fananan'ireo tanora vao nivoaka fianarana ny trekifa sy ny fahaiza-manao antonany maro izay takiany orinasa noho ny tsy fampiany stage sy ny tsy fanovana izany noho ny mpianatra iray izay nanovana fanadidinina. Manana importance lehibe dia lehibe ny fananana expérience amin'ny resaka asa. Sarotra no mitady asa ankehitriny indrindra ho an'ny tanora vao avy nivoaka nahazo diplôma kanefa ny zavatra atoroko sy conseilleko antsika tanora dia ny fanaovana ireny stage ireny satria ankehitriny ny entreprise dia mitaky an'izay fananana expérience izay vao afaka misehatra eo amin'ny sehatry ny asa. Anisany hitako nanamora ny fidirako teo amin'ny sehatry ny asa izay resaka fananana expérience izay ary misy ihany koa zany le tsy maintsy hoe mandefa foana ianao dia eo le hoe misy ny miantso misy ny tsy miantso fa tsy mahazo kivy. Izay no ataoko hoe torohevitra azoko aroso ho an'ny namana rehetra. Ankoatra ny tsy fananana trekifa, tsy ampy ihany koa ny tolotra sy fampananana asa eto Madagasikara amin'izao fotoana. Tia mifidifidy asa sy tsy mahatra ihany koa ny kamaroan'ny tanora ankehitriny. Sakana ihany koa tsy ahitan'izy ireo asa ho ny mpitantana orinasa izay nanovana fanadidinina. Ny tanora ny bagage zany hitako hoe manana ny tanora eto amintsika dia ny important le hoe manomboka, mila manomboka ianao zany dia metsara tsikelikely amin'ny position anao fa tsy tonga dia hoe vao manomboka dia lasa manomboka ambony be fa manomboka dia metsara tsy voatery hoe diplôme any ivelany anao vao mahazo asa tsara fa ny tena important mila araka le teniko voalohany teo mila miditra ianao dia mila manana finiavana ianao dia persévérer au fur et à mesure. Be dia be ny diplômé locaux manana responsabilité ambony. Araka izany, isany manampibetsaka amin'ny fahitana asa sy mampitombo ny trekifa nanana ny fanaovana stage. Antony andritsina ireo mpianatra sy tanora hitady asa risika amin'ny fanaovana izany. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ankilan'ny andiany fasivy tamin'ireo mpianatra teo anivon'ny université tsy miankina iray teto Antananarivo. Lafombavao hafa kosa indray, nanatotosa master class memempona momba ny charcuterie izay vita amin'ny akora voajanahary ny Villa School nandritry ny 3 andro. Etsika izay nandraisan'ireo tanora sy mpianatra avy amin'ny sekoly isan-karazany ary ireo hôtely Matianina Anjara. Ho an'ny mpandray anjara sasany mananosarotra ny tontolon'ny fikarakarana sakafo Matianina eto Madagasikara. Ensora Soary Malala. Ny karakara master class sy mamaimpona momba ny fanamboarana charcuterie ny avy aminy ao amin'ny sekoly mampiofana amin'ny tontolon'ny lakozia a Villa School. Naharitra 3 andro ny fiofanana ary nanomboka ny talata 15 aprily ka hatramin'ny alakamisy 17 aprily teo. Notarihy ny chef Alain Montassier avy any France ary nifantoka tamin'ny fanamboarana charcuterie artisanale izay karazana charcuterie vita amin'ny akora voajanahary sy mahasalama kokoa. Charcuterie saika industrielle ny hitantsika fa te ametraka zany ny charcuterie artisanale zany hoe mahatonga azy artisanale izay tsisy fampiasana akora chimique sy izay mety mifanakaiky an'izay fa mba zahatra natoraly avokoa voajanahary ary mahasalama moa zany ny tena tanjony ary eo koa le tsirokanina izay mba hoe zahatra voajanahary. Nantsona indray anjara tamin'ity fiofanana ity ny tanora ka anisan'izany ny mpianatra avy ao amin'ny Villa School, ny solotena ny mpianatra avy amin'ny NTH, la réserve fianaran-tsoa ary koa ireo avy amin'ny hôtely Matianina toy ny Ibis, Novotel, Calypso Tamatavy. Ho an'ireo tamin'ireo mpandray anjara, sarotra ny misehatra amin'ny fanaovana sakafo Matianina eto amintsika. Sakafo angamba ataoko hoe zavatra mbola somary sarotra eto amintsika marina fa ny sakafo accessible an'olona rehetra satria ny sakafo sy manao sakafo daholo any an-trano fa ny dikany hoe misehatra Matianina na professionnel ataoko hoe fa mila zavatra fanampiny amin'ny resaka hygiène, amin'ny resaka approvisionnement, gestion visuel koa misy zavatra efa maro be da be mila travailler. Totosa omaly ny buffet dînatoire fampiratiana ny asa tanan'ireo nandray anjara nandritra ny master class charcuterie.
araka ny fantatra amoaka fandaharam-piofanana premium ny village school amin'ny farany volana april miaraka amin'ny sekoly ambony école ferrière any Paris. Fiofanana avolenta miompana amin'ny fandraisana vahiny sy ny nahandro matianina. Dia ila fomba vaovao ihany koa no entina miseto anatin'ny dogavaritra vetivety. Ndawary. Vivez le plein d'énergie avec Bachayer. Disponible en 1 litre et 200 millilitres. Bachayer. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manoriny, mamoriny, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao. Ka tonga ilay fotoana zao dia zao ndao falera. Thelma miova o. Yes. Sarobidi ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja. Aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy. Manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao, ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao. Miaraka amin'ny hindrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana. Aza miasa saina fa ho karakarainay ianao. Antso ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Hindrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manana nofinofy ianao, eto izahay hanatanteraka azy. Reharehanay eto amin'ny Braid Madagascar Banque Populaire. Ny mampahomby isan'andro ny tetikasan'ireo mpanjifa 3 hetsy. Manerana ny nosy na aiza manohana anao hatrany izahay. Andao ary hiara hanandratra amin'ny fikasanao. Braid Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent. Paska mafana kokoa no tolotra ho anao hatramin'ny 20 aprily. 5 andro to Canal Plus no azonao rehefa manao réabonnement amin'ny tolotra misy anao. Anaranao ireo lalao mafana be toy ny quart de finale Ligue des Champions, ny Basketball Africa League. Tsy adino ireo fandarana ankafizinao amin'ny Novikas. Mbola tsy mpanjifa Canal Plus, tiany tena izy. 5,000 ariary monja dia efa mahazo miaraka amin'ny tolotra Access miampy sahafy mandra-palan'ny entana. Aza tarary fa tsy mbola nisy toy ity. Bachayer. Vivez le plein d'énergie avec Bachayer. Disponible en 1 litre et 200 millilitres. Bachayer. Extra propre, extra propre. Dinarale vovtsavoni. Extra propre. Rakalte isnu tenambuni. Extra propre. Ankwani sabombara. Extra propre. Ambula sabuni yunu tenatsara. Extra propre. Enui. Nitimi svau atulcha wanao. Tili sabunu vengana ni fiasan tena hengana. Muromana lalutu. Rana salamba tunga de mazutu. Sabunu vengani umano tatara. Tashreheta tu demiala. Tara kaltau. Mebe amnau. Refamandem ne pisserie. E iksa futtenenri. Refamandem ne pisserie. E iksa futtenenri. E iksa yune sabunu vengana fuchi. Yutena metem nira fuchi. Iksa yani extra propra. Ndana tunde vidzo de zo. For you mate be am now.
mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anoizantsika ny fampahalalam-baovao ny tombo 700 ny mpandeha ny ala teto andrenivohitra ny azo ny faritra atsimo amin'izao fotoana ho an'ny tompiantsonana Makiandota-penaka manokana no amafisina ny fanaraha-maso ny fiara amin'ny fisitrana ara-teknika eo am-piangana ka izay ara-dalàna sy tomombana ara-teknika ihany no afaka mitatitra olona isorohana ny lozam-pifamoivozana ankoatra ny any Atsimonosy faritra maro ihany koa no fantatra fa andianany ireo mponina fanadihadiana. Tao anatin'ny efatrandro nanomboka ny alarobia hatramin'ny androany nahitana fitombona ny mpandeha ny ainga teto Antananarivo iazo any amin'ny faritra manodidina ny 12 hatramin'ny 700 ny fitombon'ny mpandeha raha ho an'ny eteny amin'ny tobim-piantsonana Makiandota-penaka ny miazo ny lalam-pirenena makany Mahajanga no maro anisa amin'izy ireo ho an'ny androny omaly manokana misy atera amin'ny 70 no niala teto amin'ny tobim-piantsonana na izany nanamarika ireo mpamily fa tsy mifanalavitra amin'ny fitanterana andavanandro ihany amin'izao fitaterana miatrika ny Paska tsy misy feovana ihany koa ny sarandalana famijanona toy ny voafaritra hatrizay. Momba ny asa fitaterana taxi brosse national mianavara zany zao hatreto ny voyageur zany hatreto aloha tsy dia tena hita be le mampiavaka an'le hoe fety satria tsy dia misy olona fa miadiady mafy vao mafeno hoarina tamin'ny herintaona zany aloha ratsy le karama tsy dia tena hoe tsara kapobe an'izay sarandalana tsy miova teo aloha ihany zany tsy dia misy mampiavaka le hoe fety zany hoe mampiakatra frais mitovitovy amin'ny andavanandro ihany fa tsy dia tena hoe misy mampiavaka an'le fety tamin'ity loza tamin'ny herintaona zany dona miverina ny olona tsy maharaka ny fitaterana. Fotoana mahabetsaka ny lozam-pifamoivozana mety hitranga izao akatoko ny fety izao ho fisorohana izay lozam-pifamoivoizana izay zava-dehibe ny fanamafisana ny fitsirihana ara-teknika ny fiara sy ny fahatomombanana ara-taratasy mialohan'ny iangana mila apetraka ihany koa ny lamina sy fanentanana ho an'ny mpamily mba hanaraka ny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana. Izany tsy ary dia manafatra foana ihany ho an'ny mpamily satria amin'ny fotoana sahala amin'izao dia maro no fiara mivezivezy eny amin'ny lalana fizivezeny daholo be dia entanina foana ny mpamily mba hitandrina ao anatin'izany tsy fandraisana zava-pisotro mamamo zava-mahadomelona eo ihany koa le fisongonana mampidi-doza fandehanana amin'ny alina dia tsy maintsy manao karavanina miaraka maromaro dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany ihany koa indraindray matetika ny trangan'ireny hoe loza sy ny ohatr'izay ireny dia le resaka comportement zany hoe resaka ambopondra indray mety hoe te ampiseho tanjakana fiara na hoe bomba be ny fiarako dia lasa mandeha mafy loatra araka ny tokony ho izy fa mitandrina foana satria hain'olona no entiny. Tokony samy mitandrina araka izany tsirairay na eo amin'ny lafiny fitanterana na ny fitsangatsanganana na ny fisakafoana mba ho fetieran-doza sy anatin'ny filaminana no hiatrehana ny fetin'ny Paska. Hiavaka ny hetsika fankalazana ny alatsinainy Paska izay karakarain'ny Boss Production amin'ity taona ity etsy amin'ny kianja maitso ny Bevalala sy etsy amin'ny sotabomba mody fasina lalana tsara itsotra vato ankoatra ny fiarahana amin'ireo mpanakanto fanta-daza sy andrasany maro efa volamina mandritry ny hetsika ity avokoa ny fandaminana rehetra mahakasika ny parking ny zava-pisotro sy ny maro hafa fanadihadiana. Ho tafiaraka ny samy enjana mandritry ny hetsika izay karakarain'ny Boss Production ny alatsinainy Paska izao etsy amin'ny kianja maitso ny Bevalala ankoatra ny fisian'ireo mpanakanto fanta-daza sy andrasany maro tsy misy atahorana saika efa voneny an-toerana ihany koa ny fandaminana amin'ny lafiny rehetra na parking na zava-pisotro hanomezana fahafapo ireo mpijery ny mpikarakara ny hetsika. Raha toa tsika miteny hoe kianja maitso zany dia maitso tanàna io raha tonga eny zany tsika dia afaka mitsangatsangana afaka miala voly tsara petrapetraka tsara dia izy moa fampisehoana zany raha amin'izao oro zao amin'ny mahafampisehoana azy zany mpitsopitso madinidinika sisa fa ny azafady amin'le fitena mamara-penitra an'le fety zany eo amin'ny fanamafisam-peo izay tena rehetra dia rehetra ny artista dia efa vonona 100% eo amin'ny fitandrona filaminana efa misy ny polisy misy ny sécurité civile fa tsisy ahina ny tomobile sy ny moto dia efa misy toerana ametrahana azy manarak'izay ny sakafo sy ny zava-pisotro dia efa nanao arak'izay mety mihitsy zay amin'ny vidiny mirary tongava fa tsy andisy fanantenana nareo ny Boss Production.
ankoatraneny amin'ny kianjamaitso ny Bevalala, isany koa ny fampisehoana goavana izay karakaran'ny Boss Production itsy amin'ny sotabomba Motifasina, lalana tsara isotra Ivato. Fampisehoana izay horavana mpanakanto fadadaza ihany koa, hoiatrany ny mpikarakara ny hetsika. Isany anafana ny hetsika eny amin'ny kianjamaitso ny Bevalala ny mpanakanto Likokininika, ny mpanakanto Raoto, Mopokanina, Ripoka sy ny maro hafa. Ny mpanakanto Kogar, Nael, Jolambopsa sy ny maro hafa kosa no anafana ny hetsika etsy amin'ny sotabomba Motifasina, lalana tsara isotra Ivato. Mbola olana goavana mila fandiniana lalina treto ny mahakasika ny tsy fandriampahalemana, ny fomba fiarovana sy fiatrehana ireo karazana aretina, ny olana irany fisotro madio ary ny politika mpampandrosoana ara-ekonomika. Antonana tanterana ny conférence de district 900-220 andian'ny fahasimamro. Eo anivon'ny Rotary Club International izay andraisan'ireo nosy misafito eto amin'ny ranomasimbe indiana anjarany fa 420 hatramin'ny fa 720 ny volana aprily izao fanampanazavana. Événement anankiroa reo zany a dia misy formation anatin'ireo, misy atelier dia misy indrindrandrindra ny camaraderie anatin'ny fianakaviam-be ny Rotary. Ankoatran'izay a dia satria ny Rotary International dia mandray anjara amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny firenena iray izay misy azy ireo. Ao anatin'izay ny santé, ny fahasalamana, ao anatin'izay ny fampanofanana amin'ny asa, miany vehivavy sy ny tanora ary ny zaza, ao anatin'izay koa ny fampianarana. Lafim-baovao hafa kosa indray, saika ahitana filaharam-be avokoa ny toerana fanaovam-bolo sy tarehy eto Antananarivo rehefa fety tahaka izao. Fotoana fanararotana andraisana olona ny toy izao, ka sokafana vao maraina ny tsena ho ny mpanao volo izay nanovana fanadihadiana. Tsiaro Rasoa Arvelo. Rehefa vanim-potoana ny fety tahaka izao, saika ilaharana eny amin'ny toerana fikarakarana taovolo sy tarehy, misy ireo vehivavy 3 andro mialohan'ny fety no manao famandria-toerana isorohana ny filaharam-be. Raha ho an'ity mpanamboatra volo sy tarehy nanaovana fanadihadiana ity, efa nanomboka tamin'ny 5 maraina izy no nandray olona. Na izany, azo lazaina ho narisarisa ireo mpanjifa tamin'ity fety ity raha oharina amin'ny fetin'ny Pasika isan-taona. Nazoto tsara ny olona nanao volo satria andavanandro izy ohatrany efa mba miafy dia fety ny andro dia mba nizaka nanao volo daholo. Nanomboka tamin'ny 5 izay nandray olona voalohany. Dia nanomboka sesisesy teo dia efa betsabetsaka izay. Fa efa niantso teo daholo indray ilay client dia arivariva indray satria misy ny sasany mbola any am-piangonana, mbola mivarotra sy ohatr'izany. Dia arivariva indray zao izy vao tonga betsabetsaka be eo indray. Fa taloha tena misy hoe mitangorona be ny olona miandro fa izao misy foana fotsiny mpariva ny andro dia izay. Ataon'ny ankizy lamaody koa ilay manao frisé satria tsy dia mandoa vola fa sasainy any an-trano any dia vita dia mirandrana ny sasany. Fotoana fanararotana isokafana ny fety tahaka izao, hanarenana ny fahanginan-tsena rehefa andavanandro ireo mpanao volo. Arakaraka ny volon'ny mpanjifa ihany no ametrahana ny vidiny fikarakarana. Tsy misy ny fanararotana na fehezany andro izy ireo. Sabotsy mialoha sy maraimbe ny Pasika ny tena betsaka ireo mpanjifa. Miverina amin'ny isan'andro kosa aorian'izay, olona manodidina ny 1 euro betsaka indrindra raha ny fanazavana. Tontolon'ny zavakanto vetivety nodomandrombaly teo amin'ny 720 taona ny Roland Raelson, izany mpanakanto feno nanana ny lazany teto Madagasikara sy nanana ny lazany tao La Réunion. Maro ireo mpanakanto efa niara-niasa tamin'ny Toany Mahery, Rija Ramanantoanina, Luc Voahirana, Henri Ratsimbazafy, Liza Raseta sy ny maro hafa. Ny fianakaviam-ben'ny Nikolo TVFM dia mirary finoana feno an'ny fianakaviany. Anohizantsika ny fampalalam-baovao, maretsaka avy any ivelany kosa indray, nanome baiko ny Amitsahatra ny ady any Ukraine mandritra ity fetiny Pasika ity ny filoham-pirenena Rosiana, Vladimir Poutine nandritra ny fivoriana izay nalefa tamin'ny fahita lafim-pirenena Rosiana tamin'ny ity androany ity. Ity farany izay miantso ihany koa ny Kiev ampitsahatra ny ady tahaka izao fanapa-kevitra noraisiny izao. Fanapa-kevitra izay mety sy fandraisana amin'ny fandrahoana nataon'ny filoha Amerikanina Donald Trump, izay nilaza ny tsy hiditra ho mpanelanelana amin'ny adiny Ukraine sy Rosia intsony raha tsy miady mitady fampirarana sy ampitsahatra ny ady vonjimaika ireto farany.
dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity akasitrana feno ianao nanarika izany hatramin'ny farany feloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté ny vavao isa ihany ny extra propre ndana tonga dia mividy zao dia zao fa io mety be aminao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.